Miarabantsika tsirairay avy amin'ity sabata fa 8 volana novambra aty, ary misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola nitantanina nandritra n'iny enemana iny tratra izao farany herinandro izao. Misaotra ihany koa izay mandroso tsy tapaka ny fampianarana izay resintsika eto amin'ity pejy ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny finainan'io dia hivavaka dia tomb'Andriamanitra io mbola velompisaorinao izay noho ny tombonandro sy ny tombontona izay mbola omenao anay. Misaotra anao ihany koa satria Andriamanitra tsy mba manampy-tsofina ianao fa miaina ny fitaraina anay zanakao isan'andro isan'andro. Angataka aminao izy mba hamela ny fahadisoanay sy ny tsy fahatombananay, ny elokay, ny tsy mety rehetra ataonay. Aoka vita fihavanana aminao izay anio. Aoka izay ho iray aminao amin'ny maray aman-dreny sy zanaka, ary aoka ny teninao hanjaka amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpandrendrika. Nalaina bolana toko 17:7 manao hoe: ny memy ho an'ny volafotsy ary ny fatana fandrendrehana ho an'ny volamena, fa Jehovah ihany no mpamantatra ny fo. Amen. Inotsika tsy ampisalasalana fa ho avy tsy ho ela i Kristy. Tsy hanganongano mihitsy izany ho antsika fa tena zava-misy. Rehefa ho avy izy tsy hoe ho avy mba hanadio antsika ho afaka amin'ny fahotantsika na hanafaka antsika amin'ireo clé manotoetra antsika, na koa hoe hanasitrana antsika amin'ny fahalemena amin'ny toe-panahintsika sy ny toe-tsaintsika. Fa rehefa ho avy ny Tompo dia hiamasina hatrany ireo masina, handray ny tsy fahafatesana ireo izay niaro ny vatany sy ny sainy ho masina amin'ny farany ao amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra. Ireo tsy marina kosa, ireo tsy masina sy tsy madio dia hijanona ho tahaka an'izany mandrakariva. Tsy misy asa azo atao ho azy ireo. Arak'izany mba hanesorana ny fahalemena sy hanomezana azo toe-pahamasinana, arak'izany tsy hipetraka hanohy ny asa fandrendrehana ilay mpandrendrika ka hanaisotra ny fahotana sy ny faharatsiana. Natao vitaina amin'izao fotoam-pitsarana izao izany rehetra izany. Eo amin'ny tontolo izay manohitra ny fahamarinana sy ny fahitsy-toetra ary ny fitomboana amin'ny fahasoavana isika. N'aiza jerentsika dia ahitantsika faharatsiana sy fahalotoana ary fahasimbana sy fahotana. Inona ary ny asa asaina tanterahantsika ety mialoha ny andraisantsika ny tsy fahafatesana? Tsotra ny valiny dia niaro ny tenantsika ho masina sy ny fanahintsika ho madio, mba hijoroantsika tsy misy petina eo anivon'ny faharatsiana izay manodidina antsika amin'izao andro farany izao, ety amin'ity tany izay misy antsika ity, eto amin'ity firenena izay misy antsika ity. Tsy tompon'ny tenantsika isika, efa novidiana tamin'ny sandany lafo dia lafo isika, eny tamin'ny fahoriana sy ny fahafatesan'ny zanak'Andriamanitra mihitsy aza. Raha takantsika izany ary tsapantsika amin'ny fahafenony dia hatsapa ny andraikitra lehibe izay mipetraka eo amintsika isika amin'ny fihazonana ny tenantsika ao anatin'ny fahasalamana tanteraka, mba hahafahantsika manolotra fanompoana tonga lafatra ho an'Andriamanitra. Rehefa manao an'izay mandritra ny herim-batana nefa isika, na koa izay tena hoe mampihena ny tanjaka na manamaloka ny saintsika, dia manota eo anajehan'Andriamanitra. Raha manohy manao an'izany indray isika dia tsy manome voninahitra azy amin'ny tenantsika sy ny fanahintsika, akory azy ary fahasoana lehibe izany eo mason'Andriamanitra. Ny heriana dia hitaiza ny toe-panahintsika araka an'Andriamanitra isika, ary aoka handroso amin'ny fahamasinana. Ny ankamaroan'ny olona mety roso amin'ny fahalotoana sy ny fitadiavam-boninahitra, fitadiavan-karena sy ny fitadiavam-bola. Ianao kosa tehirizy mandrakariva ny fahamasinana, tehirizy mandrakariva ny faniriana, ny fandray amin'ny Tompo mandrakariva. Izao fiainan'izao mandroso ho ao anatin'ny korontana lalandava ary fiemorana ara-tsaina
ary eo anatin'ny tsy fankatiavana ianao kosa zony mafy Kristy satria izy ny tompon'ny fitiavana sy ny hedintsika tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Any malala tsara indrindra mbola misaotra anao any amin'izany teny izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay mampatsiahy ny tokony azonanay ianao, ary indrindra ny toe-panahy araka ny sitraponao mangataka aminao izahay mba ho eo aniranay mandrakariva ianao. Ianao tokoa no mpiandry anay ka tsy hanan-java mahory izay. Ka namanao ahoana ny toe-javatra misy amin'izao farandro izao dia ianao kosa no fahatolampy sy habinga sy ho famonjena ho anay. Anaran'i Jesosy, amen.